Efa ndresaka tontolo ny fanabeazana isika moa tao anatin'ny fanadidina iny ka mbola makasika izay hatrano anoizana ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao ao anatin'ny telo volana fahatelon'ny taom-pianarana 2024 724 amin'izao fotoana izao ireo sekoly eto Madagasikara ho anetsy amin'ny LMA Ampefiloha manokana dia efa saika nahavita ny fandaharam-pianarany avokoa ny 70 ny mpianatra roa volana mialohan'ny hikatonan'ny taom-pianarana efa vona ihany koa ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat ko an'ny ity sekoly ity dia any ampitombo taham-pahafana ioatra ny 90 no tanjo. Ny 70 ireo mpampianatra sy mpianatra etsy amin'ny sekoly LMA Ampefiloha dia efa navita ny fandaharam-potoana avokoa ary efa miditra amin'ny famerenana amin'izao roa volana mialoha ny hikatonan'ny taom-pianarana 12 izao. Efa mivonona tanteraka hiatrika ny fanadinana na fifindra-kilasy izany fa indrindra ny fanadinana baccalauréat ihany koa ireo mpianatra. Ho andreo mbola tsy navita ny fandaharam-pianarana kosa dia misy ny fanaovana rattrapage. Tena eo amin'ny famaranana ny faraparan'ny taom-pianarana satria hoe amin'ny 30 juin tena farany ity année scolaire ity dia rehefa fampirizadrizaka tamin'ny mpanabezana ny mpampianatra dia efa ataontsika vitsy sisa no tsy mavita ny programme fa tena presque efa navita programme ny mpampianatra dia efa manao révision zany fa vonona zany hiatrika amin'ny fanadinana. Misy koa ny hoe mba ahafahany manatratra tsara n'izay programme izay amin'ilay fotoana hoe tsy nianarana amin'ireny jour férié ireny fa tapahany koro dia misy ihany koa ireo mpampianatra izay manao rattrapage zany na dia tamin'iny hoe premier mai iny ara dia izy mpampianatra mampianatra tamin'iny mampiverina izy Misy araka 12 sy 350 ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana baccalauréat ao amin'ny LMA Ampefiloha amin'ity taona ity ka ny mpiadina ny safidy ny série D no maro anisa amin'izany izay mahatratra hatrany amin'ny 420 sy 500 izy raha toa ka 450 sy 700 ny série A2 420 kosa ny série A1 ary 570 sy 200 ny série C. Tanjo ny sekoly LMA ny ampitombo ny taham-pahafana ioatra ny 10% amin'ity taona ity raha toa ka 450% izany tamin'ny taon-dasa.